Manotra ny araba toko lasy toko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fandaharana zoiteny izay efa arahantsika foana rehefa aliny alakamisy tahaka izao. Mankasitraka be dia be antsika rehetra izay tafiona tamiko teny an-dalana rehetra teny, nanome sosikevitra, nanome courage ihany koa ao anatin'ity fandaharana ity, misaotra betsaka anareo ary ao anatin'izay rehetra izay no hitazomantsika foana ny maizy azy ny fandaharana. Ity ilay fandaharana tsy misy fanontaniana homanina fa avy hatrany dia ampiakarina eto ny vahiny miresaka mahitsy ny fiainam-pirenena, tsy misy hoe inona na inona fa dia izay heviny eo, izay no mahazoa hiteny azy. Eny ary amin'ity androany ity handray vahiny isika, tsy izy izany fa Ratsimbazafi Jona, professeur moa izy ary efa vahintsika teto ihany tao loloha teo angamba efa tany any amin'ny embolana na 10 volana tany nefa teto izy izy moa dia filohan'ny GERP, mpampianatra pikaroka ihany koa. Miarabanao professeur Jona, tonga soa eto amin'ny fandaharana zoiteny indray. Dia faly miarabanao ary ny anja fifaliana ho ahy mandrakariva moa zany no ny vahiny ito amin'ity fandaharana zoiteny ity, ary dia miarabantsika rehetra ny atokantrano ihany koa ny tenako misy manantena fa dia salamatsaritsika ihany ary faly anaraka an'izao fandaharana izao. Firenena no resana, raharaham-pirenena no resana, ngamba zava-dehibe amintsika zany dia manasantsika ary ihaino ny ady hevitra sy ny dinidinika sy ny fifanakalozana ambany tafitrano. Eny ary professeur Jona, tena resahantsika mihitsy ny raharaham-pirenena, ny fiainam-pirenena amin'ity androany ity. Professeur Jona, tonga dia mahitsy be ny hevitry ny olona amin'izao fotoana izao raha miresaka n'ity fitondrana fanavozana ity hoe tsy dia hita loatra ny fiovana raha mitaha amin'ny fitondrana Andry Rajoelina. Ahoana ny fahitanao an'izao fitondrana izao, tena misy tokoa ve le fanovana, fanavaozana amin'ny fomba fanao politika, amin'ny fomba fitantanana ny firenena? Voalohany indrindra ampitaha ny fitondran'ny filoha Andry Rajoelina sy amin'izao fotoana izao. Tsy fampitaha loatra angamba aloha voalohany indrindra raha feam-potoana hoe 12 taona sy ny enim-bolana. Sarotra be ny ampitaha hoe ao anatin'ny enim-bolana dia mitaky fahagagana ny olona amin'izao fitondrana izao. Za aloha raha izaho manokana dia tena miteny mihitsy na hoe tena afaka ny 12 taona ihany fa tsy mora iny tena tsy mora iny. Kanefa ny olona matoa nanova dia miandrandra fivoarana, fanatsarana. Dia mijery an'izay ary zao le olona hoe le fanavozana sy le fiovana izay namparary azy ve hitany taratra ankehitriny. Dia miresaka tsika hitanao amin'ny fiarahamonina, hitanao eny rehetreny ohatran'ny mbola tsy antsika, ohatran'ny hoe fanavozana tip-top zany amboarina kely izy dia amboarina kely izy fa tsy tena misy an'ireny le hoe rostika tsampody koa, satria ny olona ao anatin'izany miandrandra zavatra fiovana. Ary eto dia hiteny hoe malaky loatra raha ao anatin'ny enim-bolana no hitsarana an'izao fitondrana izao, kanefa kosa ny balizy kosa tsy maintsy apetraka satria raha misy zavatra tsy nety ho ao, tsy pihako tsara hoe tsy nety nataony teo aloha dia tsy tokony hiverina intsony izao. Ary zay ny ijerevan'ny olona hoe ary ohatran'ny mbola mamerina ny fomba fanao tsy ny rehetra nataony teo aloha koa nefa ny ratsy aka ohatra ako. Raha ohatra ve mivadiny filoham-pirenena nanangana ny fikambanana fity, tsy hiditra amin'ny ahoana ny fomba nazahoany vola tao amin'ny fity nampiasainy, fa kosa le hoe vadina filoham-pirenena manao asa soa ka manao an'izany ny mivadiny filoham-pirenena ankehitriny, filoham-panjakana ankehitriny dia hiten'ny olona efa nataony teo aloha fa maly tsy miova ihany. Za ngamba tsy hitako izay maharatsy an'izany. Anao izy amenatsiny, tsy anao izy mino fa be dia be koa ny ametsiny hoe mba vadina filoham-pirenena ihany, inona nataony eo, inona etseretsera, tsy maintsy anatsiny izy. Satria izay foana mantsitsika malagasy rehefa milefitra le olona na mamela ny demokrasia le olona ohatra. Raisiko amin'izany filoha itopikla Zafy Albert lazaina fa filoha tsy mahay malefaka loatra hoe misy ary ny teny hoe tondro professeur ane iny fa rehefa navela ny teny ny demokrasia lazaina ndray izy fa filoha midahoahoa. Ka rehefa masika loatra ndray le filoha tonga dia manakatra etseretsetra dia mitaraina koa tsika ka
io resaka fanabiazana io resaka n'zany tsika rehefa kelikely io fa raha za zany a malaky loha sangy miary fanina tompoko tsy maintsy apetraka tsy avela hoe any amin'ny zavatra tsy azo tenenina intsosy tsy azo avotana zay tsika vao iteny aka ohatra ako na manao anatin'ny fitondrana ihany no miteny hoe izahay minisitra anatin'ny fitondrana ny rehefa jiniana ozisy de mizara telo mazavy misy ozisy tena olona tena ohatrany hoe hitady voly zany fotsiny tena tadiaviny ao anaty fitondrana izy a am'izao no tiako tenenina misy indray a tena zay tiampalaza ny tena fotsiny ary misy a reo minisitra kosa tena mieritreritra ny hoe anavao a anamboatra reo karazany telo reo hitanao izy anjara filohan'ny fandrom-panjakana filohan'ny firenena filohan'ny prime ministre lehibe an gouvernement no mijery an'izay a ary manitsy satria ty fitondrana tsoroko fa reny baeur reny a rehefa miresaka amin'ny fitondrana fanjakana mitandrina ihany izy mpamatsy volany tiako tenenina fa ndrandray raha zay namany efa piresaka aminy a any izy vo samy teny ny zavatra tsy niteneniny tamin'ny mpitondra inona ny tiako tenenina zareo zao raha resaka tontolo iainana fotsiny reny hoe za tsy manao amintsika malagasy hoe rehefa tsy mamely a rehefa misy tsy mety atao de mila ovaina fa kosa le tompona ndraikitra miovaovy ty tsy mety io am'mpamatsy vola satria zareo efa nanorona de efa niresaka tamin'iny olona iny a de efa hoe anao zavatra otra zao tapitapoka teo a niovan'ny fitondrana de amerina indray iresaka am'le olona vaovao indray a amitsika ho ale izy rehefa tsy mamely rehefa tsy mahay de hoe alao io a nanao an'izao io fa am'le mpamatsy vola partenaire zay mame vola atsika ohatrany tsy mety am'le izy ka sany zavatra zany zany a aizy aty amitsika ihany vaolana hoe prime ministre lehibe an gouvernement zay mampahery anao satria fantatro ihany a ny motivation sy ny zavatra tony tianova zavatra izy fa raha kritika lava foana koa natao amy vo manomboka izy a dia tsy havitany zavatra tokony mission an'izy ka de zao fotsiny hoe mampahery anareo a ary atovy matanjaka ny staff asivy koko matanjaka eo akaiky na tsy mipotra reny koko reny fanontaniana tiako apetraka hoe misy moa tena milaza mihitsy ohatra zao teratany vahiny mamoaka video hoe ohatra mampimebe le fiainana any Madagasikara hoe vetivety eo nanala ny mpitondra teo aloha nitehaka fa tonga ny fitondrana fanavaozana rehefa avy eo miverina eny an-dalambe indray reto tanora milaza hoe raha vao daholo ny androm-panjakana rehetra sy ny sisa fa tsy zao le fanavaozana ny takina sy ny sisa io koa mbola mipetraka hoe andian'olona ve noenony eto amin'ny firenena sa le vahoaka rehetrarehetra ny fanontaniana tiako ipetraka de hoe ahoana no afahantsika mijery zany an'le resaka hoe tanora satria ny fitakin'ny tanora am'izao fotoana zao lasa mandeha be foana tamin'ny zo maherin'ny teo raha tsy diso nisy fionana tamin'ny prime ministre sy reo tanora reo teny amin'ny lapan'ny mahazo arivo tena sahirana aloha le fitondram-panjakana na inona resahana malona ny reto le etsiky le tanora reto ahoana no ahitanao anazy a ahoana ny fahitany professeur Joanazy misaotra betsaka ary ny anja amin'ny fanontaniana marina fa natongavana am'izao fitondrana zao de nisy fihetsehan'ny tanora zay mbola tena gateo bravo Gen Z fa itsika mahafantatra fa ny tanora koa ary na mpianatra mpanao politika mampiasa an'ireo foana hatramin'izay greve foana vao misy zavatra kely de greve foana niona tamin'ny lehibe an gouvernement tatyany tokoa ny tanora Gen Z voaingana za tsy mahafantatra hoe inona ny resaka tao fa raha iza mihitsiny no miresaka amin'ny tanora za mpampianatra tanora mpampianatra eny amin'ny anjerimantolo miresaka amin'ny tanora de ny ahy mazava satria inona ny maharary an'ireo tanora reo za mieritreritra mihitsy tsy fantatro vo resaka atao hoe zany satria raha ohatra tsika ka hoe raha vao reo androm-panjakan'ireo tsy mety aminay fa reo nitakinay iny tena resaka politika iny fa amiko maharary an'ireo tanora reo de ny hoe mianatra zay zao inona ny andehananay hoaizany andehananay rehefa vita fianaran'zay eto misy asa miandro ve ahoana ny fivelomanay amelona vady aman-janaka reo mpianatra reo misy ve fanomanana sy fanampiana azy reo hiatrika an'zany fiainan'zany rehefa vita fianarana izy na mifanomanana an'zany ohatra fotsiny azo ataony no miresaka hoe azo atao ve mieritreritra hoe misy findramam-bola azo menandreo tanora reo raha mba anangana
orinasa madinika izy na ampianarana izy zany hoe entreprenariat zany na asena mivondrona izy a anangan-javatra na re zay ny teneniko raha zany resaka tamin'izy ireo tanora malagasy nosorandreny menaka nareo ary tsika sarotiny am'zany hoe nosorandreny manenaka tsy afaka anao tanjona fantsirona ny tany vitsikitsika fa eto aloha tsika eto madagasikara miaraka mampandroso an'ity firenentsika ity ka tompona ndraikitry nareo tanora andao tsika anarina firenena miaraka andao tsika anarina am madagasikara miaraka ka ampinonareo am'y resaka famoronana asa ary afaninanana asiana faninanareo anao defia ka tsy tsirritra ny tanora ny velany tanora malagasy satria nareo no antoko ty firenety rapitso ravakapitso raha nampitodiana am' zavatra asa ny andry azy sy ny asa tokony ataony sy ny fampivondronana azy za tsy mieritreritra fa tsy andany andro itokony reo mpianatreo mampatahotra matsy de ity rehefa vita iny satria mivahana le olana nafinaritra nresaka tamin'ny premier ministre disy olana hafandray fitakina hafandray rehefa avy eo averika any hatram'izay ny betsaka nampiasan'ireo mpianatra eo mpanao politiky misy zany fatatsika zany ka mba tsy te ho tonga am'zany zavatra ilainy am'ny fiainany sy my fianarany ho aizy izy rehefa vita fianarana zany tokony mibahana ahoana findramam-bola amin'ny banky ahoana ny fanampiana azy amin'ny banky ary zary te hiteny hoe rehefa kelikely eo tsy ho an'ny tanora ihany tsy ho an'ny mpikaroka tanora ihany fa kosa ho an'ny mpikaroka malagasy mihitsiny hoe asivra ngale karazana braderie hoe resaka innovation fotsiny no atao infaninana eo fampidera taimby eo hoe zay zao amy domaine misy anay zao ragna zavatra vitanay ary tsy mbola vitany any velany aprisio zany nytatsa zao vokatra vitany tsatsatariana anatary mba amina zavatra tsara mifaninana am malagasy za mietreritra fa tsy eritreritra fitokonana satria am'izao fotoana zao tena ohatra mbola tsy miaingy zany le hoe tena fanapaha-kevitra resaka politika rehefa aveo hoe inona mbola resaka reanao vozina am' radio sy ny namany nefa ianao anao fanavozana de ohatrany hoe tsy tena mbola ny amfantoka any an'le fanavozana mihitsy zany sako io zay professeur fa misy zatra tiako anotaniana hoe misy londoana tanora am'izao fotoana zao mitady toerana politika zany hoe raha ny fampiresaka tamin'ny premier ministre de zay tsy foy an'izao zay fa nametraka dossier efa ela teanao chef de région teanao an'izao tsy mbola voantso zay rehefa tsy manana dimidimy any amin'ny ministère any zay de hidina an-dalambe sy ny sisy lasa sarony zany izany zavatra resahanao zany professeur am'izao fotoana zao le hoe le tanora tokony hoe amorona asa tokony anana projet de fanjakana manamora sy ny sisa lasa saronylay atao hoe satria hoe nytolona de tsy maintsy mahazo toerana politika lasa zany zao ny olana ary ny fanjakana ve tena mavita ny teny hoe mianarina aloha nareo zalahy za tsy te teny hoe raha miresaka amiko an'izany tanora de amaly hoe négatif mila mianatra aloha nareo zany firenena zany mba mila olona manana traikefa fa kosa ny fianona ny feonareo tanora sanatria kory tsy hoe tsy enonareo tanora ka mananatanora manana traikefa ho ny tanora raha fa kosa marina fa hoe mila mena toerana ny tanora misehatra sasany ary mila mianatrasa fa izay fanomana an'izay tsy hoe ome toerana zay ary de hiteny ray hoe rehefa nahazo toerana rana de nangina de lasa sikla le izy de zay tsy mahazo toerana hitako ny toerana koa de farany farany hoe ary toatra ny tanora avy ary amin'ny faritra rianany ho tonga am'zany io iresaka an'izany moa tsika rehefa avy eo de farany compétence koa no mitaky any an-dalambe hoe zany io toerana tonga de tena manao maradafy ary no ohatra ka zay indrindra mantsy za miteny an'izany mpamatsy vola amy sehatra isanay aloha izy za tsy teny fampiraraha amin'ny olona tsy nanany expérience fa olona efa manana traikefa sy olona fatany fahavao raha ohatra ary ka apetrako za zany nikalitao amin'ny fampianarana aloha andao arahantsika tsara de raha ohatra ary ataoko hoe andao fa enjanona ny fampianarana eny amin'ny université satria rehefa ady hevitra iantsika de zay mention tena zay mahazo an'izao noty zao zany no raisina am'izay mba mitandrina fa tsy matetika moa tsy le mitabataba ohatrohatran'ireny le raha amin'ny amerikana moa izy de A B C le any amin'ny C minus le any amin'ny ohatran'izany tena satria hoe atso zay io mpianatra io lo miteny an'io ne mety tsy songadina mihitsy koa fa efa nisy ne za mampianatra ao médecine vétérinaire nisy mpianatra tato tsy nanatrika akory mihitsy fa mitarika greffone nataony de avy eo izy namena toerana ry de hitatsika tsara nefa rahan'le firenena ka ry tanora zandry zanaka zao ny avenirinareo amena toerana ary le tanora solotena de ho tanteraka ve ny nyetaetan'le tanora indra safaly ntsika fa hoe nisy namantsika aloha ao anatin'ny ministerany fahasalamana na ao anatin'ny ministerany
sport dia andray antsarany mondial zany tsika aloha zay moa tsy mampatahotra andrindreo hoe izany eo ambadiky le tanora mampiteny azy an'zany ihany koa satria averika any hatram'izay de efa nisy foana konge hoe nampiasain'ny mpanao politika ny tanora e ny ampiasain'ny mpanao politika reo tanora nisy tanora nampiasainy za tsy manao hoe ny rehetra tena misy tanora mahadio fo hoe tena zao marary azy a de andao ho takina de zay no itenenako an'le teo hoe ahoana ny fomba nampinanareo eo amin'ny lafi-piainanareo de fa izay fotsiny hoe za mampatahotra ihany ny fitenenana hoe ameo plasy zay satria zay nitarika antolona ameo plasy zay de iteny am'izay ary hoe ny any amin'ny faritra koa hitarika fa nga tanora tsy maintsy amin'ny faritra samy mitarika tolona dolodolo tsika de tonga de lasa am'izay ambony ambany am'izay tsika menakavy zay eo ataon'le mpanao politika zokony io de tsisy zavatra ivoaka eto de fanabiazana koa professeur zay koa hitako hoe olana be mihitsy eto Madagasikara ary tsika zany lasa ohatrany hoe taitaitra fotsiny tsy misy fondement tsisy ninina mihitsy zavatra ataon'le olona ao anatin'le misaotra betsaka le ary ny anja miteny amina marika zay fa ny antsika koa mantsy eto miteny hoe tenena foana le tsarao ny fanabiazana tsarao ny fikarohana tsarao ny etsetratsehatra marina zany fa misy mantsy mpitondra fanjakana mieritreritra hoe ny fanatsarana ny fanabiazana aminy a dia mifamonrenana sekoly fantokoana ny sekoly fanaovana an'izao reny tompoko a endrika ivelany reny ary mila atao reny na fanomezana diplôma endrika ivelany reny fa zany tena fanabiazana mahombo zany a dia tena hoe le fotom-pahavanona n'le mpianatra mihitsiny no andao amboarina ny civisme mpianatra manahoana fatany ve ny lanjanyity tanyrazanyity ainy ve ny hira-pirenena ary fanta fa mamelona anazy ty tanyrazanyity a ary tsy tokony hodorana ohatra mandoro tanety a ary marary zany mandoro tanety zany ary tsy tokony normalina fahitana doro tanety a fatany ve zany mba tsy hanao tanjona fantsoirana ny taniny aviny izy a ary zay fotom-pahavanona an'izay a ao amin'ny rafi-pampianarana fa tsy zavatra superficiel materiel nataonao a de diplôma eo fa mahazo diplôma de naomby zany zay fanabiazana de io tonga hatramin'ny diplôma fosiko io tsika zao iresaka an'zany koa moa tsika rehefa avy eo tsy zay le tena fanabiazana mahomby a fa tena fanofanana ny fotom-pahavanonana le fanabiazana le mpampianatra zany amenany momba rehetra mihitsy ianarana ny éducation civique mainy zany rehetra zany zany tena lalina be zany a zany fanabiazana zany fa tsy fanabiazana kelikely safosafona de endrika ivelana tsara be le kolona ty a fa zato nisan'ny mpianatra ao anatinao tsy mipetraka ao ambony w zany resaka materiel zany tokony atsaraina fa nytanitsika de zao niady zay foana ny zaza malagasy ve mavita an'le hoe tena ny sorandreny menaka ka mavita ny zanaka zavatra vita ny zanaka ny any velany a ka tena hoe afaka metehitra aminareo tanora satria ny azany ray zany mihitsy mpitona fantsika ameko defy hoe misy an'ity zavatra foronina ry a de nareo mpianatra ny nianatra tam'ity a avoay ty zavatra ty a mba tsy akana olona ny velantsony polytechnique am'raisiko menaka satria samy sorandreny menaka lily coco io na nininy io a fa zao fotsiny hoe polytechnique ony resahako hoe tsika manomboka zao a ary any amin'ny fambolena tsy manafatra vary intsony rangaha tsy antanina vola fotsiny ranga mpianatra an'ireo bourse reo a fa kosa ahoana namoahana vary ditaona an'hectara mikarako an'izay izy mpianatra na vita an'izay ameo maroboninahitra izy na mpampianatra ny takio zay anofana mpianatra opérationnel amaly filan'ny firenena de ohatran'zany amoaka goudron amboatra lalana amboatra nyty rehetra tya tsy ampy reo mpianatra io de tsy manam-potoana ndianany itakina sy anaovana grevy zay metoeran'zay azo toerana eo anao de avy eo anao rapitso a tsy misy zavatra miovakory a de hovaindray iny a tsy nampy ny ampy malagasy am'y teny azany fataro tsara mihitsy ny toetsaitsika fa aloha hianatra aloha tsika mpianatra fa zao kosa zoanareo no mitaky ny marary anareo a sy mipetraka amin'ny trano tsara zay tokony hipetrahanareo a aloha anytsika de avy eo kosa reo mpitondra fanjakandray mandrenareo hoe mendrandranareo ahitasa tsara satria azadiny fa folo isanjaton'ny mpianatra mivoaka amin'ny médecine reny a na vétérinaire no mahitasa amin'ny fanjakana de le aiza zany le sivy folo isanjato aninona afaka mitambatritsika manao manao miara-miasa kely a manana projet a de miara-miasa fa tsy andro fanjakana tsy amy miasanao zany zany no tokony eritreretina ary ampianarina zany hoe entrepreneurianareo mba tsy ny mauricianina mpiasa miasany sanga ina moa na ceinteur ina moa ty call center tsika fa mbo izany zavatra ohatrohatran'zany ary nyray aman-dreny maniry anareo manana asynareo avelomba de manjanaka ny arena manantsika ananatsika dolodolo ny fa mahantritsika ary eo moa mieritreritra hoe
tsika moa tsy hitaraina am'ty karana tsy mety nataon'ireo itsiratsira zao a manary roatra miteny eto firenena maneran-tany a ny karana sy ny jiosy a manan-karena foana ny azy tena ny anaty rahany mihitsy ny fanaovana business zay tsy ananatsika loatra ka zangamba tsy niady am'y karana hoe roay reo karan'reo etsetratsetra fa izao kosa hoe ahoana ny ahatonga an'reo moteran'ny fampandrosoana eto Madagasikara any États-Unis zany Mohamed bin Zayed zany talingezabe reo karan'reo manangana zavatra izy any asevo manangana zavatra reo eto Madagasikara satria fa miara-miaina amitsika etsy ho frustration lava zany iady am'y karana lava etsika kanefa misy karana tianao zavatra koa eto fa tonga izy de jerevanao masona negativa solomaso moa de fahavalo ngamba tsy tokony antsony ny olana za fotsiny za te hiteny hoe raha ohatra ve misy malagasy manana bijou mivarotra volamena amin'iny tanina reny iny karana dolotolo manana ny bijoutier iny ho zakatsika malagasy fe mijery fa tonga tsika de mijery raha vao misy malagasy mana bijoutier ohatrany afa fijeritsika nangalatra io a za tsy miteny an'le malagasy nangalatra aloha fa tsy matantsika hoe misy malagasy manan-karena hony ao e ary problemtsika zay ory avamana zay tsisy idirany karaha zay fa toetratsika za mila ovaina dolotolo nefa ny ataontsika hoe ny hevitry ny olona amin'ny akapobeany a de tena milaza mihitsy hoe tsy fialana amin'ny resaka karana sy ny mafia de tsy fanavaozana ary eo mampatonga le olona tsy sura amin'ny fanavaozana satria rehefa karana de ohatrany hoe tsy de sahan'ny mpitondra loatra no mikitika anazy eto amin'ny firenena rehefa karana de ohatrany hoe mifehany toe-karetsika eto Madagasikara fa aiza daholo ny malagasy ao anatin'izay tsy misy anjara ndraikitry mpitondra ve fanavaozana ao anatin'izay zay mampatonga le olona pirenena professeur Jonat tena mazava tsy de sura loatra n'ity fanavaozana ity tena azoko tsara mihitsy ary na izary malagasy ray malagasy reny tena mahatsiaro hoe tena itsika ve ny tompon'ity firenena ity samy vahiny karana moa zao ny resahana tsika ve ny tena matolo reo olo reo nanana fahefana nisy malagasy na me fahefana azy tao zay ary tsy hoe malagasy tsotra fa nisy mpitondra fanjakana na me azy tao ray zay ianao ve de mieritreritra fa any am'ireo fireneny ry Burkina Faso ry Ibrahim Traoré reo tsisy karana ary tsisy karana manan-karena fa ny an'olona napetra ny tao anaty lasitra hoe rehefa eto kosa malagasy no mandray ny andraikitra eto malagasy no mitantany eto amitsika tsy manao an'izay mpitondra sa ve mpitondra manao an'izay sa tsy za tsy eo anaty fitondram-panjakana fa iza fotsiny ary zay le hoe omeo malagasy ny seha-pitantanana sasany fa mpitondra ihany no mamen'ireo vahin'ireo sehatra fa amy manao an'izay sinoa zao eto arodana ny tranony olona alaina ny tanin'ny olona miaramila malagasy ny eny manampy miaro an'le sinoa manao an'izany tsy miaramila sinoa fa ny malagasy ka zay zavatra zay kosa aloha mila vovaina ary mila mpitondra saky mahasaky ary rehefa tsy mahasaky manao an'izay ary io mampiteny any olona hoe tohatra ny maly tsy miova ihany izy ity ohatrany tsy misy miova ohatrany tsy mahasa tsy fantatro hoe iza na azo vola tokoa ve le mpitondra sa tsy sa misy mampatahotra azy misy tombontsoa be deabe ao ambadika ireo ka misy tombotsoka zay foazay corrompu zay le mpitondra corrompu ny tombotsony misy foana ionofanao tsy voatery mahazo vola am'karana ianao fa mena karamasaza anao fa le mpitondra ve am'izay raviraviana tany za mantsy tsy oroko eto ny resaka mbola tsy napetrakinao io ary ny aza le fanontaniana za fa ohatra mieritreritra fa ao anatina periodina fotoana pré-propagande zany tsika eto resahana foana le fanavaozany fiovany fa efa tena ao anatina propagande tsika tompoko zao samy efa miezaka mandamina sy ny ohatrohatrohatran'izany dolodolo fa resahana fotsiny hoe fanavaozana inona fanavaozana tao nefa ianao fa mieritreritra ny irotsaka sy ny fa manao pré-propagande androla tsisy ny lazan'izany kosa aloha tsisy ny lazan'izany amin'ny fiteniny fa ny fomba mampanaony efa midika an'izany satria efa miteny ary resaka an'izany tsika reo vatanina ny resaka mpitsirina zay marary nareo Tananarivo foana Tananarivo aiza le teny efa ianao mitady ny olona hoe ikondo anao concertation efa nisy ny zaika be efa nisy ny forum tanteraka ave ary zay mampanahako za tsy hoe négatif fietrenetiko satria ianao ty anao fanavaozana anatsara zavatra nefa velominao ihany koa ny resaka adipoko tsy mandeha am'izany io ary sy afaka iresaka mamelo ladipoko eto ary ny problème de justement misy an'ireo mpitondra-panjakana
mpanao politika ambony na tompony raikitra ambony hoe zainy amin'ny faritra tsy mahazo an'ity tsy mananana an'ity fa nareo Antananarivo foana de mahatonga an'le olona eto Antananarivo zany miteny hoe fa izy moa maranisa atao amin'ny député izy moa maranisa atao amin'ny Sénat ny filohany mety avy eto Antananarivo fa ny mandany an'ly ohatra fotsiny io téléphérique io ny olona avy any amin'ny faritra manajanao Andriamatoa honorable Brunel nefa tena na de tao anatin'ny antoko mpitondra fanjakana izy hoe tsy mety io tsy prioritaire io izy ndray nasena amin'ny fony zavatra nandreny fon'ny président io mety amin'ny président io ny rehetra ne nalaly fa ianao filohan'androm-panjakana teny hoe io fa nandreny fon'ny président io ka aloha atao ary izy miakatra plateau ny honorable na nisy olo tena avy any amin'ny faritra ne miakatra amin'ny plateau mety io ka mety io ataon'ny président io ny vahoaka n'Antananarivo ary mahita fa hoe tsy prioritaire io ary tsy ny vahoaka eto Antananarivo mihitsiny no anda ny fananganana hôpitaly any Midongo du Sud na fanaovana lalana tsara itsetretsetra tsy mivoaka mihitsiny fa reo mpanao politika reo mandrakitra zany am'izao fotoana zao nefa reo miavana ihany rapitso ka tsy io resaka vahoaka malagasy asa mpidirina amin'io resaka zavatra tsy ampandroso azy io ho velominao anaty saina firy amin'ny olona eveto avoatamony efa mipetraka any amin'ny faritra efa tsy mieritrerity ny ody etso satria fa any ny fivelomany ary ohatran'izany koa ny olona any amin'ny faritra eny amin'ny 67 eny ambopo ery bypass efa malagasy anankiray ary zay tokony raisina force le diversité tokony raisika dommage fa mbola faiblesse ny atsika le diversité de io mpitondra mpanao politika ianao no mivoy an'izany lava voizinao lava le izy de iny mibana aiza nisy respo hoe andaotsika iroso amin'le fanavozana ka nany langazinao ary ao anaty fitondrana ary tsy fitenena mpitondra am'ireny olona satria any amin'ny tambajotra serasera misy an'le izy ohatra hoe fanekena an'le izy rehefa manaiky matotso miteny tokony mametraka zany ny filoha hoe aza miresaka an'izany miresaka kely ihany izy nandreo hoe aoko Madagasikara anjelevana mandangy ara teny hoe tsy niresaka an'izany kosa ny filoha Mikael fa niteny an'izany izy aleoko Madagasikara fa manodidina anao na le député ohatrohatran'izany afa ny teny eniny io moa le teneny ao anatina ministre ao misy sasany ampalazany tenany raha izaho mihitsy ny loha ny teo amin'ny toeran'ny filoha voalohany tsy niteny mihitsy ny aloha hoe antaotsika ndefa mpianatra 10,000 any Dubai le mpianatra satria efa nisy an'izany aloha izy ananana firenena eto hoe raha izany mpanolo-tsaina de président za miteny an'izany ianao na ratirapo iny teninao iny raha izay sy le hoe ianao ohatrohatrohatran'izao zay neny na tonga filoha Andry Rajoelina moa teny hoe aoka ny fandoko atokafala tamin'ny ora farany izy vao natsapa azy fa misy olona tena mampiditra mame odina kondro anao ny ao mety ao anatin'ny fitondrana hoe ty olo ty de mandokandoko ny tena ny toerany tena tsinjovy tantulara isa le anao Nelson Mandela za zany raha tena izy za no miteny hoe aza tenen'andreny heureusement moa filoha lefa miteny hoe sariko aza apetraka voadirapetaka ry fa geste tsara zany nisy nangataka dray hoe ny olona zany tsy fitenenana ohatran'ireny mahatonga ny olona ho tianao na iova fa ny asa ihany hoe nisy fiovana ve nomaly sa mitovy nomaly ihany nomaly sy an'io zany no jerevan'ny olona fa tsy ny kabary politika satria fatatsika tsara fa rehefa be lesaka loatra nyty politika ty de fatatsika tsara ny farandre mpanao politika reny fa ny olona manangona izy zao de mijery izy zao mahafinaritra mafana fo fa za mbola verika any hoe aloha mafana fo amin'ny fampihavanana fa tsy amin'ny fandrangitana de zay mampafanafoka izy ty samy ijery atsika de za zany raha mbola azo atao no miverina amindeny aloha ifantoka ary za zany tsy mbola tsapako mihitsy hoe tena mifantoka amin'le fampandrosoana le olona communication zava-dehibe ary eto de mialatsiny ary nyanja miteny an'ity zavatra ty za zany mieritreritra fa ndraindray misy ministra mbola tsy rehanao mihitsy ny ao anatin'ny gouvernement ty hoe ministra ve ty olo ty tsy adalany colonel raha tsy mandrava tompoko no miteny isan'andro ary izy ary nisy nyantso azo mihitsy hoe ministry ny alaolana miresaka amin'ny vahoaka mila an'izay ny vahoaka malagasy mila mpitondra fanjakana miresaka ny ministra personam amin'izy mirahalahy reo Augustin Portos le ory vahoaka isan'andro ianao ary nrehetra mitadoleo satria fatany fa misy zavatra tiany vahoaka enona de miteny zany le ministra tompona ndraiky zao raha nga misy ministra tsy fantatra ao akory eo anaty gouvernement de mangina moana de ohatran'ny scandale foana nyreanao vao mivoaka any Facebook de miala an'izany zany nyreanao fa mila miresaka ary ohatrana le filoha fanavozana ao anatin'izay satria mandeha scandale somary miala de zay nena de voatery mamaly scandale foana ianao satria ministra anao tsisy miteny
fa izany mitsy miteny hoe miditra manazava ny vahoaka miresaka ny vahoaka ohatra nataony kolonely Ratsy Mandrava miresaka foana izy amin'ny vahoaka misy ny vahaolana misy ny alaolana ny antsona azy miresaka ny vahoaka foana ary zany ny tokony hita ao anatin' zao fitondrana zao indrindra moa anatin'le tehirizamita de io Facebook io zany nakan'ny olona vaovao ary rehefa tsy miteny ianao ohatra marina le izy de anao ndray sahirina rehefa avy eo de lasa hoe cybercriminalité dégadraina le olona tsy tokony ho tonga am'izany tsika marina fa zay miteniteny foana atsika tsy maintsy mametraka firenena tandalana ny fanjakana am'izao fotoana zao hita hoe somary tena efa entitra anatin'izay fampanaran-dalàna ny vahoaka malagasy zay satria zay le fivahana miainga amina toe-tsaina de ohatra zao io zao ny commune Antananarivo renivohitra hoe tsy maintsy manara-dalàna tsika apetraka ny feu tricolore feu moa zany le tricolore reny tsy maintsy arahana tsara reny lalàna mipetraka sy sisa ao anatin'izay fotsiny rehefa voaporitra le olona de milaza fa hoe manao jadona le fitondram-panjakana manao hery famiretana le fitondram-panjakana sisy firenena nandroso ary nianja ka nandroso tao anaty gaboraraka ka tsy nanara-dalàna jereo zao amin'ny train amin'ny le mandeha sonerana de mandeha efa misy train urbain io efa misy manala sady le vatsy io fa tsy tia hanodidina le olona de alany le inona moa le fefiny za zany rangaha reny nadimy taona tramo maizina ary raha anankiray zay ny mampatanjaka ny Kadhafi izy mametsy ny azy ny tandrefana ihany mandoka azy rehefa avy eo hoe Paul Kagame dictature sy nama fa $2 mety igadranao 2 ans any amponja tsy mitolere mihitsy ka tsisy firenena ao anaty gaborara ka tsy tandalàna ka androso mifanarahan-dalàna zany tsy jadona ary zay le fitaizana teo ianao zany rehefa tsy mametraka an'izy eto Antananarivo apetraka ny feuvo de efa misy grève de potehana ndray raha izay fotodrafitrasa tena tsangana joro teto Antananarivo ndresako any amin'ny faritra koatra an'izay raha izay fotsiny najaitsika fa tsy mipotehana ka nisy ny continuité de l'état efa mba tsara ihany ty fa tsika neto manangana de tonga ny mouvement tonga ny korotana de sombaina ndray le fefy de manangana satria fitaizana le izy fitaizana ary zay le fanabiazana zay le civisme tsy mahay grève milamina ohatra hoe grève tsy maintsy manao mamoty enao any andafy raha ohatra misy zavatra eo manary fakore olotsotra ny no miteny anao fa tsy voateny any polisy za tam'za tamy Malaisie tsy nahitana maramila anankiray na polisy anankiray ary manao teny civile zareo fa ianao eto feno ery ohatrany hoe tamin'ny ady efa midiky zany fa tsy milamy mantany hitanao zany fa maninona ny olona mavita an'izay nefa de milamima le tanydrareo satria le olo-pirenena efa mahafantatra hoe tsy tokony anao an'izao tsy tokony parkinetsy fitaizany zany ary zany ny tiatsika tongavana fa tsika eto Madagasikara mbola hoe zay manao maloto eto de mandoa 10,000 ary voadaroka fa ny amvelany ianao tonga de hoe misaotra anao tsy nanao professeur anao ve ampitovy firenena efa mandroso Madagasikara mbola mahantra ianao zao raha ohatra hoe am'izao farany fivoahan'ny sarety okalo zoko fa io hoe mba fitadavanay ve zoko de ahoana mihitsy fa zay tsy maintsy mandeha ty ka zay indrindra mantsy fa manino tsika tamin'ny fezin'ny frantsay taloha tamin'ny andro fanjanantany ony mitondra sarety ka omby tsy mitovy efa mahavosa azy de nanaraka le malagasy tao kady fotsy teo ony voandaly fotsiny zany hoe mangatava fa za izy io madio akady fotsina fonina taratasy kely ohatran'izao fa rehefa samy gasy mitondra tsy mifanady tsika tsy mifanady tsika taloha zany fa izao anao ray aman-dreny miteny anao alao io fa tsy mety aminay ka resaka fanabiazana dolidolo marina zany fa misy karazana fanabiazana misy zay le fanombo atomboka le izy tsika zany zao de limité dégâts foana eto de tsy ritra ny zandroanda zany tompoko tao anaty ady atrano ady poko eritreretinao ve antsofa ary nyanja fa tsy nandalo am'zany reo firenena na vitanana vao reo nandalo am'zany dolidolo reo zandroanda zany atao anaty ady atrano mihitsiny izy fa maninona ny olona afaka mihoatra an'izay zavatra io fa maninona tsika tsy afaka mihoatra an'izay eo aloha savy tena savy ampitondra tsika anova ka isaky ny anakely de andao iresaka de zay mantsy mibotatra manao zala de samborona de avoiny namanay de lasero iny rehefa avy eo raha tsy mitandrina le fanjakana fa misy hoe jaune linina roa tsy azo atao tsony ka miresaka samborona anatina tsy fanaran-dalàna ary de lasa fotsiny avoiny namanay satria tsy voapetraka ao ary ny olona mijery hoe modely ve le mpitondra fanjakana raha vao misy olona tsy modely eo nefa tsy de iny foana nataon'ny olona ohatra hoe ianina ary manao an'izao nefa tsy satenenina ary tsika enjana be so malaky be mijery an'izay zavatra ika teo moa zao za mampirisika ny PDS n'Antananarivo apiatra lalàna amin'ny fahadiovana iresaka an'izay moa tsika rehefa ave fizany sy ny fahadiovana zany zavatra any zany tsy resana fa fanabiazana zany any am-pianarana de apetraka mihitsy zany fa apetraka eo ary le feu rouge le olona nefa tsy voataizana ajaniny
de omaly tsy miova anangana androany any de mety vetivety de raha pitsonay a rehefa tsy eo le mampatahotra de miverina ihany satria tsy voataiza satria tsy manjefa tsy lasa automatisme le resaka fanavozana fitiavana madio fitiavana mihitsy le madio fa tsy hoe no nitahotra nitondrako kasika hoe no nitahotra polisy a fa tena petraka any an-dafy a atomboko ny zavatra tsotra indrindra raha mipetraka eo aloha anao ka tsy mametraka seat belt ny olo anatin'ny fiara voasazy ianao raha eto a tsy manelingelina zavatra kely ohatran'izany ary tsy voazatsika ka manomboka amina zavatra kely izy io ary nianja vo tonga amina zavatra ngezabe ka resaka zavatra fanavozana etrao a ataotsika remise en cause foana fa manina zay tsy tianao no tsy nazatra anay io satria zay le olona tsy te hiala amy zone de confort raha ohatra anao ka te hiova ka te hampandroso firenena tsy maintsy miala amy zone de confort foana ary le changement tadiavitsika changement collectif ohatsy hoe ministre roso telo sy efatra mba mihetsiketsika eo anaty gouvernement de tonga le fanavozana tsia gouvernement ray manontolo mila miova gouvernement ray manontolo mila miteny amin'ny vahoaka gouvernement ray manontolo mila manao le fanivana tsy izy ray manontolo zany am'zao zany za mbola tsy mahita satria za mbola miteny teo hoe mbola misy mitodika amin'ny fanavozana de averiko le teny le namana tao anaty gouvernement tao mizara telo zay misy olona hitanao fa tena vola ny eritreretany ao anatiny efa mieritreritra fividianana avy izy misy ny sasany a ny ampalaza ny tenany ary misy ny sasany a mba mieritreritra fanavozana za tsy hiteny fotsiny hoe atsasany za mieritreritra fa le tena mieritreritra fanavozana mbola vitsy za mafaka miteny zany ary zany teniko zany a basé amina zavatra réaction ny olona hoe zay mahatonga le olona ohatra mbola tsy mbola tsy fanampiasana fitaovana ary zay tiako anaty ministre ohatra sy olona hitako fa miasa za tia anampy andreny olona raha miresaka andreny olona efa tafaresaka ny vitsivitsy tam'ireo ministre eo ny ary ny olona mahadio fo no miteny hoe tohizo ny fitsikerana satria zay atao anaty gouvernement efa tsy afaka miteny intsony kanefa le fitsikerana ataonareo a tena marina de tohizo fa ny sasany a raha miteny an'izany ianao de tonga ianao de tapaka ny tendanao tamin'ny fitondrana teo alohany e miteny zavatra ohatran'izao zany efa nasy notany cybercriminalité za tsy nanompa olona tao anatina plateau ohatran'izao fa kosa de tonga de natsona satria mararirary an'le olona ny teneko fa za tsy nankalazaiko tam'izay fotaon'izay fakanjo mo lamima tsy nisy olana le izy a fa na izary za miteny io satria ianao masa zany netra tsy azany resaka fahasahinako ny jerevana fa kosa hoe misy zavatra marary eto am'ty fireneny ty a de tsy mety amiko ny tsy miteny diplôma fosika resantsika eo sy ny ohatrohatran'izany rehefa avy eo eny tompoko eny ary aloha aloha tonga de resantsika avy hatrany ary lay atao hoe vaovao faraparany teo iny ko le resaka hoe varamata ino mo fananana zava tsara zany prime ministre fa mbola tsisy sonina tao retany zay no nambarany ary tsy mbola nisy fa mbola fifandresen-daty nezaka mandresy lahatra foana ny amerikanina satria atao hoe efa misy 1 million de dollars efa mihitsy koa ny azy sy sisa aizany vaolana ao anatin'izay aonao fahitanao azy ya firenendehibe io a de ny amerikanina io hoe andao aroso zany le fitrandrahana ny any atsimo io nisy lehibe an'androm-panjakana te tena metraka hoe tena tsy te amerina ny tenyteneniny ako fa ohatrany hoe tena niozina mihitsy izy hoe io ndray de tsy mandeha io zao nefa zany zao a vao aviany iny amin'ny fanjakana reny le zavatra malailay a le mety singandanny vositra hoe maly ianao nyteny an'izao ary tena nitarika anay a ary ny farany fionganan'ny fitondrana teo aloha mihitsy ngo fatatsika zany ankehitriny ianao anatiny tondra ataon'ny olona petraka no fantany hoe aiza hoaiza am'izay ary mijery mibanjina anao ny olona ankehitriny hoe inona ny position raisinao a satria anao fa niteny an'izao ho atao ve le izy zany sa tsy ho atao raha ao anatina fanjakana ianao ary zay matetika ny tsapany olona fa misy foana ntsonan'le hoe cohésion gouvernementale raha ao anatina gouvernement anao andeha ataoko hoe antanina ministre ny tontolo iainana hoe manaiky ve anao sa tsy manaiky an'io nefa ianao miary tontolo iainana sarotra be amin'ny ministre ny tontolo iainana teny hoe za tsy mandahany io nefa ianao manaiky hiditra ao anaty fanjakana zay mantsiny a mora ny mametsiny hoe tamin'ny andro ihany izy ministre ny tontolo iainana ndray tsy miteny hoe tsy mety io izy ao raha ohatra izy miteny hoe tsy mety io a efa tsy tokony ao anaty gouvernement intsony zany zay le esprit ana gouvernement aloha zay ny anankiray fa ty zavatra ty a ty zavatra ty zany a safidy manahirana anaiky ve tsika satria ny amerikanina no miteny de ho atao le izy tena ho tombontsoa amin'ny firenena marina vela izy ka manao an'izay étude an'izay satria raha hiteny anao hoe maly izy ny tsy nety andro any izy mety indray a ho sahirana reo mpitondra zay efa nanao vavabe reo a ary zay mila miresana amin'ny vahoaka tsy mampaninina no miverina any amin'ny vahoaka de hoe zao a alefa ary izy ohatra zany fa zao ny limite tsiketsika ny dega ary nareo anara-maso
vitan'le mpitondra tena ny teny izonozona aveo hoe io reo de tsy mandeha mihitsy ny tango mbola eto ako vitany ve ny teny an'izay izy ny ao anaty fitondrana zao sa tsy ho vitany eto moa tsy de te hiteny satria manana roatra an'izany hoe raha mivola ao anatin'izy io ny amiko za etsy hiteny mihitsy hoe ataovy na tsy ataovy aloha fa izao fotsiny hoe raha ny fizahantany eto Madagasikara fotsiny satria resaka vola io vola ny ampilendalendanatsika hoe firy millions de dollars tsy mbola milliards de dollars fa millions de dollars ny resaka amin'io varomada io raha iny vola teneny iny tsy ampy efany ny vola miditra am'zareo costaricanina tompoko ao anatin'ny taona mampiditra 4 milliards de dollars ny Costarica amin'ny resaka fizahantany ary eo indrindra nitodiako ny ministre ny fizahantany sy ny gouvernement tary amin'ny premier ministre Mamitina Rajoelina fa ny fizahantany voafehy afaka mampiditra vola ho an'ny firenena 4 milliards de dollars tsisy dikan'le firy millions de dollars io ka natongavana an'izany atsarao ny lalana azo atao zany tena tsy vitatsika ve manatsara ny lalana eto Madagasikara miakina amintsika zany misy ve vola sa tsisy faharoa na ampitomboana azy ny taxe aleon'ny olona fanatsarana lalana faharoa ny filaminana vitatsika eto Madagasikara ve tena hoe en sécurité le olona tonga eto amintsika le mpizahantany fa tsy hoe iny izy mandeha mipakibo de tonga eo tsena amin'ny bazary kely izy de efa voentaka fahatelo ny fahadiovana tena tsy vitatsika ve fa normal mahita ny lalana am'totaona sy feony lavakio satria efa mahazatra rehefa mandehanao de mitotona azy zany isaka mandeha ny tomobile na mandeha moto de hoe tandre fa misy lavakatsy satria indrandray de efa hainy le mpanao moto efa fantatry io zany hoe le zavatra tsy normal zany efa normal leto reo zavatra telo reo ihany resahako azitsika atao manatsara lémurien unique Madagasikara ny fosa ny baobab unique Madagasikara re zany le plus entinao Rwanda averiko any 4 ny primate ananany eo ary le montagne de gorille tsy anazy rery fa any RDC any Ouganda fa any azy miroborobo hoe fizahantany inona tompoko ny tsy avitatsika an'izany fa itsika manao kely manao tiptop de mieritreritra afaka firy taona mo 1 million zay vao tonga nen'olona tompoko Maurice folo volana mahazo 1 million 300 000 ianao folo volana tsy ampy 300 000 akory nefa Maurice Larionao inona moa ny ananandry zareo reo plage point final de milamina de madio tsy vitatsika ve zany samby misorandreny menaka rangaha de andao atao le défi ary amin'io défi le vahoaka fa raha enao fanjakana mezakana mahanty olana rery ty anina kely de atsoy le olona tonga any amin'ny plapa de miresaka aminy de milamina vetivety fa raha pitsona izy merina hitaky zavatra hafa ndray ary zany foana io zay le hoe inona fiomanana ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny hoe concertation io fa ohatrany hoe any mantsy fanantenana hoe hoavy ny concertation any io efa nisy amin'ny forum efa nisy ny zaika be fa tena mitondra teo alohany mba nieritreritra n'izao dolidoly apetra fotsiny hoe c'est bonne pratique nataon'ny fitondrana ratsiraka valomanana rajonary mampianina sy rajoelina toizony fitondrana tsy mahamenatra zany ary zay foana ao anatin'ny fitondram-panjakana ohatran'izao ma tsy misy ohatran'izao eto mialatsiny fa nitononiko ny anaranao Andriamatoa rajonary mampianina fa niraisy Andriamatoa Rajaobelona napetrany teo akaiky ny conseiller zany reo Rajaobelona zany tompoko la paix son âme vao mijoro ery ka izao tontolo zao tonga de manaiky azy amin'ny resaka fitontolo enina tiako tenenina ny olona zany mizoe an'izany fa tsy hoe olona tsy fantatry ny olona riananary mihitsy de apetraka ao de iny voanao négociation de napitsondray novainy tsy zany ny firenena tanalana sy hoe continuité napetrany teo le Rajaobelona satria vao mijoro iny olona iny zao tontolo zao manaiky azy mijery azy ary manaja azy zany politique zany ary mitondra fanjakana mieritreritra an'izany izany toteny azy izany toteny ary izany toteny ary avelako eny amin'iny eny ary ao anatin'izay ihany ko professeur fandraisana toany le resaka hoe diplôma sandoka sy sisa nareo hoe ho anareo mpampianatra tsy haiko tontolon'ny recherche scientifique amin'ny ankapobeny mihitsy ve le teo mba mieritreritra fikonan-dova ianareo tamin'ny herinandro nahery zay nisy conférence natao tao amin'ny Ariopa de tsy faravoatra amin'ny resaka hoe la recherche scientifique miatrika ny crise amin'izao fotoana zao de voalaza atao dolidoly ty olana rehetra ty fa za zany tsy te hijanona amin'ny olana agoary zay zavatra andresanay tao satria rehefa anaty crise voalohany indrindra aloha za moa de hoe nafinaritra fa niona nisy fionan'ny université zany hoe any amin'ny 2000 any ony privé sy ny
ministry ny tontolo iainana ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa satria be deaibe satria mpianatra rehetra tsy voarainy amin'ny université am-panjakana ny zanako te hianatra nefa tiako hianatra de rehefa tsy tafiditra any izy zany de tsy mahazo mianatra zay zany aloha de tsy maintsy misy ny université privé fa kosa ao anatin'le izy mba aloha mba tsy hoe ao anatin'io manao zay tiany ataony de zay moa le antony fampiresahana atao ka miresaka diplôma fosika sika satria namena lanja le diplôma eto amitsika tsy midika akory zany fa raha université mpanjakana de tsy manao diplôma fosika fa tena misy ary tao anatin'le le cas 19000 cas ny 89 neny efa tratry ary nisy université mpanjakana tratra tao anatin'le manao fosika mampianatra amin'ny université ry zalahy ary eo anatin'izy teo ka zavatra vo hita tsapa vangy aloha eto moa zany de midera ary mampahery anao andriamato ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny tontolo iainana tamin'io ady efa natomboka ao io natombotsika zany sy niady amin'ny diplôma fosika satria manimba sary manimba ny mazotsika io maneran-tany ohatran'le permis vorotsiloza ihany ka mbola mito le fosika zay tratra moa zany de tratra misy koa moa olona sy samy tory izy fa andeha ataoko hoe ty HDR ty za anisan'ny nangataka hoe ajanony io aloha tsy haiko na mbola misy mandeha angamba le izy am'izao fotoan'izao satria tsika moa matimatiny ty ary za ihany no miteny isaky miakatra plateau hoe ny publication internationale ho an'ny pikaroka international de lasa matimatiny ty publication internationale ty fa na io publication internationale io ary vitan-dralamy mangalatra an'io voovany SBN voovany anaran'le auteur le journal zany voovany titre le journal tsy misy akory le journal satria le jury sy le comité de thèse tsy mijery hoe tena misy ve journal io ary nantany an'le journal le éditeur hoe tena misy ve misy any tsy misy akory le journal ny anaran'ny auteur tsy misy akory fa tena namboariny teo de le jury le manapaka zany na le comité de thèse manaiky an'le izy tsy mahafantatra akory fa de wow manana publication internationale be deaibe izy alefaso zany de in'olina any nefa fosika koa iny rehefa tena atao fikaroana ary nisy olona nitady an'zany plagiat le izy zany moa zany mampahafantarina ministre zany ka mino fa tsy zay olona zay nanao an'zay fa nisy naloatra am'zay ary efa nisy olona efa izy efa niankadre olona nanao HDR be deaibe tsy encadrement ny HDR fa ohatrany hoe membre be deaibe nefa ny anazy ary tafiditra tao anatin'zany zany hoe andao jerevana journal nataotsika za manana ny HDR-ko na de misa malahelo ary ny sasany tsona professeur fa hoe docteur HDR nareo fa reo miteny an'zany reo mihitsiny andao jerevana ny anao sy ny publication anao ka tsy apetraka olana mihitsy nanetsona satria misy olona malahelo an'zany tsy misakana ny renommé internationalko zany satria raha pikapikaroana pikaroka malagasy raha misy voalohany mba faharonga amin'ny jonara tsy mba zafy na tsy asiana professeur ny anarany ka amiko mifikaroana tsy eto Madagasikara ihany fa vala Paris vao androany de androany isy publication na ivoaka international tamin'ny huile voka pikaroana iraisam-pirenena amin'ny impact facteur ambony de le olona tsy manana an'zany no miteny amiko tsy problemko zany aloha za tsy matomboninahitra zay aloha zany toetrako fa tsy misakana tsy mifantatro zao tontolo zao sany zavatra any ka avelako eny amin'iny voatrany hoe le zavatra négatif zao fotsiny tokony isy concertation mikaroka sy manampaizana vitsy anisy maro zany tsika ihany nefa mitaraina rehefa aveo ahoandra manampaizana reo tsy mandray andraikitra mihitsy tsy manahoandra izy zany vitsy anisy aloha zany manampaizana malagasy vitsy anisy fa ny feo ankoa tsy enona izany mieno azy vahinany mieno anay ka izao tsika ihany no mitaraina hita hoe entina T2 niveau ny fitondrana eto Madagasikara ny T2 ny tena miteny eto ny T3 plutôt tsika ihany no mitaraina andray andraikitra zany sady tsy amena andraikitra izy tsy mahavita mizara t-shirt aloha zay fa zay ty anafitra an'ity firenena ity na sy ny tabataba terestery ary samy malala an'ity firenena ity ary manofana mpianatra nataonay ary ny teninay ndraindray mety tsy tany olona fa izay kosa tsy maintsy manao balizy aka ohatrako nisy mpianatra izao tao amin'ny médecine vétérinaire nanao fikaroana izy de niteziny nijery ny nofotrondro nitrondro tamin'ny laka masay tsy azo atao moa mihinana nitrondro amin'io laka masay io de ny faharoa laka iarivo le nitotofany ry vaty io fahatelo fenorivo inona résultat hitany ny taux de métaux ao anatin'ireo trondro amin'ireo laka anankitelo reo fa tsy hoe ary fenorivo ambony no normal midikany zany misy risque en santé publique indrindra ho an'ny zaza le olona nefa mantra manjonao izy
de ino no any nitrondra ho an'ny eto Antananarivo zany tsy fantatratsony hoe manahoana ny tanotranmoatra zany aveza le trondra hoe rehefa tonga eny an-tsena iny trondra tsy misy taratasy rehefa eny ambony diana misy riska zany de tsy maintsy niteny mpianatra nanao tezy namoaka zany résultat zany misy risque satria infrastructure tokony ho an'ny 400 000 habitants efa 3 millions d'habitants eto zao am'izao fotoana zao de ao le olona manary an'ity déchet rehetra ty am'ireo laka zay laka ao izy manary an'ity fako sy loto rehetra ty produit chimique etseretsetra de le trondro zany hita tany amin'ny trondro le izy de miteny an'izany zao raha olona ka ohatrany fotonany izy mety hoe nareo manakorotana saim-bahoaka de tsy hinana trondro ray ve zany ny olona eto mihinana trotsika tompo fa ataovy le lalàna mipetraka ho anapozin'olona ny ary tena fo eloko ny tsy fitinenana an'zany zany ny asa mpikaroka fa le mpikaroka zany aza atao ohatra hoe misy zavatra tianao atao anangana colligé de atsona mpikaroka vitsivitsy de efa nandalo mpikaroka io mpikaroka anteny an'io nefa le mpikaroka any tena ty ambadika ty hoe za de mbola manantsafo kely de natao atrako de zao ndray oravana le izy de inona zany nefa mbo nisy mpikaroka manapazina professeur nanontany an'io alohan'ny nanangan'ny fitondrandrajoelany colligé io de manjary le mpikaroka zany zay mampiasa an'le mpikaroka an'zay tiany ampiasana azy de mila zany fikambanana mpikaroka eto mila concertation na mpikaroka eto na vitsy an'izy ary le mpikaroka satria organe de réflexion na consultation reo tsy jery maharary ny firenena ary nosorandreny menak'zay tompoko ary hito fantatra mahasoa an'ity firenena ity ena sy 10 minitra sisa professeur atolory ny vahaolana na fitino ny vahaolana tokony cadrage afahatsika zany baliza araka ny teny aminao teo ho an'izao fitondrano zao ho an'ny vahoaka malagasy ny misaotra betsaka mbola manatitra ny fisaorana sy fankasitrahana sy fankatelemana anao ary nyanja am'izao nafahako teny eto am'ty fandarana mihitsy miteny eto zo iteny ty tena betsaka zay niteny an'izay mino fa marian'zany na ny mpitondra na ny vahoaka fa zara ialy eto tsy teny fotsiny hoe tena nahazo azy ndraiky kosa aloha iranona sy rana tsy anyny tiako atongavana tompoko tanindrazantsika eo ambonana za mampahery mpitondra fanjakana tsy mora miandry anareo fa izao fotsiny hoe masahiraka manao defia zany hoe fifonaina filoam-pirena zany miatrika an'izany isan'andro Ibrahim Traoré miatrika an'izany isan'andro ry Paul Kagame donc arovy ny ain'ny mpitondra kosa aloha mila rovantsika satria raha sanatrika hoe maty ny filoha sanatria misy mamono zava-doza miseho eto ary raisiny andraikitra ary masahi ry vahoaka ameo fahefana kosa le mpitondra efa izy ny eo mba masafa tsy ty zavatra rehetra ho tanterahanyty de irana kely hoe azoko akisakety fity taratasy ty satria zany mantsy zao tsika am'izao fotoana zao ohatrany hoe zay zavatra ataony rehetra ometsika azy tsy ny dolidoly sainy kosa ho an'ny mpitondra raiso zay résistance mety hitatsika tsy voatery hoe tsy fitiavana fa mety ho balizy io mety ho balizy aim-pireneny ty satria ny ain'le olona kosa sy ny ainy kosa ny avenir ny oe opera-tananareo zoa no miteny omeo zo izy iteny fa ho an'le vahoaka indray tsika mantsy rehefa mena fitenenana de miopefy ka izao rary mihitsiny hiditra am'le concertation nationale tokontsika vonona am'zany ve fanjakany isy ny communication ho atao ary zany communication zany ny tena bon communicateur tsy hoe zany mame lesona ny mpitondra misy ny misitry ny communication serasera ny tena communication manomby dia tsy hoe zay teneninao no zava-dehibe fa mifahazahoany olona zay teneninao averiko ihany tsy hoe zay teneninao hoe za fa nyteny an'izao nanao communication point final fa azony olona ve zavatra teneninao ary nekeniny olona zay tsy mora iny azadiny fa isy ny résistance satria misy olona tsy te hiala am' zone de confort tsy maintsy hiatrika an'izay ianareo fa ao anatin'io tsy négatif foana ny résistance satria mbola tsy matokony olona ary mila mpitondra fanjakana modely tsika eto farany de farany todika mivoaka malagasy ahako ty resaka firesahana tsika aoka ny mafoko maro eto Madagasikara ho raisitsika ho force ho tanjaka le diversité fa tsy faiblesse io moa tsy mivozona ankehitriny tsika hiditra amin'ny concertation fikaonandom-pirenena nefa rangitina ty resaka foko lavy ty ny foko eto amintsika tompoko dia force tokony fifalitsika misy andreo foko samihafa reo fa tsy faiblesse saingimboly izay zay ankehitriny tenenina kely de lasa ohatra zao tenenina kely ka za zany te hitodika amitsika malagasy dolo tsika samy tiana tsara n'ty firenentsika ty ka de zao aoka le firenena jerevana ary rary ny tsika raha mametraka hoe misy zavatra mba miova fa tsy te hiverina ny taloha de jeune Z moa mampirisika anareo zandry zanaka aleotsika mbo mianatra tsika
fa feontsika kosa zany efa niona tamin'ny premier ministre nareo a dia aza manaiky atao fitaovan'ny olona misy marary atsika misy marary anareo teneno marary anareo fa de zao fotsiny aza manaiky atao fitaovana zay ngamba ny afatra fa dia mbola manatitra ny fisaorana anao ary ny anja sy ny trimina eto amin'ny fandarana zo iteny tena ny teny ary mety be loatra ary ngamba ny teneniko fa ampy zay amin'ny androany a saotra indrindra toko enary ankasitrahana be deaibe anao professeur Jonara Tsimbazafy lohan'ny gerpa ny vahiny teto amin'ny fandarana zo iteny a man'ny fotoanantsika manaraka dia amin'ny herinan'io toy izao indray veloma tokoa